Ya, misy vorovoro tanteraka ny voaka malagasy rehetra manerana nosy amitsika mifampiresaky zao. Tsy arakaraka zava-nisy tamin'ny alina. Raha ny falifaly ny olona rehetrarehetra tamin'ny alina niorakoraka satria nahazo premier ministre vaovao. Dia amizao maraina atsika mifampiresaky zao io dia alahelo sy tomany ny mpitolona rehetrarehetra. Malahelo ny olona amitsika mifampiresaky zao ary tena romotra tanteraka mihitsy. Vao teo zao fa nirisoerneva nanao fanambarana mahery vaika fa nirisoerneva fa tsy makasitraka an'ity premier ministre vaovao ity ary mila adaboka zao de zao hoy fa nirisoerneva satria olo ny mamy raha vatomanga io ka mila esorina tsy misy atakandro. Areto ny olona de manome tsiny any mo colonel Mikael satria meritseritsy ny olona rehetrarehetra fa hoe mbola olo ny mamy raha vatomanga ihany koa ty colonel Mikael. Ary maro ny miteny fa hoe iza no nanipy olon'akondro amin'ny mo colonel Mikael io iza ary manome tsiny assemblée nationale. Areto aza ny olona de tsy matoky intsony ny député satria mieritseritsy ny olo fa député reo de nokaramaina nomena malety izay natonga anjeo nanolotra ny olo mamy raha vatomanga ty ka misy vorovoro tanteraka ny mpitolona rehetrarehetra mo colonel. Ny zenizedy amitsika miresaky zao mitomany ary mbola iverina idiny eny an-dalambe hitaky ny tena fanovana marina. Ka eto mo colonel raha mety sosokevitra ny raha mety maninona raha ohatra ka tendrena eny amin'ny 13 mai eny ny ho premier ministre ny Madagasikara taky natao tamin'ny 2009 nge zany monja rondefa nge no tendrena teny amin'ny 13 mai ka manino raha tendrentsika eny amin'ny 13 mai ihany koa zay ho premier ministre atsika mba hialana am'izao savorovoro zao satria ny olona misy mieritseritra hoe olo marina i mo colonel Mikael fa ny mpanipy olon'akondro no nahatonga an'izao zava-misy zao. Ka izay ny sosokevitra raha mety ho iaho satria zay ny zava-misy am'izao fotoana izao. Fa raha ohatra kosa tsy mahita intsony tsika olo manga zay hatao premier ministre de aleo anaovako azy satria zaho koa vonona amin'ny angady sy ny haro. Raha izaho ny premier ministre ny Madagasikara de ivadika bojo ny fiainatsika eto Madagasikara. Efa hainareo fa manana zany atao hoe politika ny bojo zany. Hataoko bojo ny fiainana ary zaho vonan'ny vady bojo, hanome paraky bojo, kafe bojo ary tsika de hamboly tsika hanao fambolena mahery vaika tsika. Efa hitanareo io fambolena atao any Bekily Androio fambolena mahery vaika ary reo de ho zarazaraina bojo fambolem-bary mahery vaika no ataotsika, legume mahery vaika no ataotsika de ho zarazaratsika bojo ireo fambolena rehetrarehetra zay ataotsika reo. Ary ny ambiny ambiditsika ny andafy any ambiditsika dolara sy euro mba hialana amin'ny fidangany ariary satria amitsika miresaky zao manko zany de midina ny ariarytsika. Ka raha ohatra zany tsika ataotsika hoe mivarotra andafy any tsika de mahazo euro mahazo dolara de mba tsy mampiena ihany koa zany ny valeran'ny ariarytsika fa tonga de le vola dolara ihany ny vidianantsika fitaovana avy any ampitan-dranomasina de regny no ampiasaitsika eto Madagasikara tahaka ny Ibrahima le kapiteny Ibrahima le any Afrika iny filoham-pirenena vaovao iny zao tsy miakin-doha amin'ny iraisam-pirenena na de tapaka ny famatsim-bola iraisam-pirenena de izy namboly ary nividy tracteur be de be bulldozer maro ny vidiny ary fambolena nataony nahery vaika. Ary zaho koa de manana zay politika fambolena zay ka ataotsika zay fambolena mahery vaika zay mba hialatsika mikerea aty Madagasikara mba hazahotsika fahaleovantena marina eo amin'ny fitondrana malagasy. Ka tendreo rangahy zao ho premier ministre fa vitatsika io ary raha zao premier ministre bojo ny fiainana mahasipa bojo daholo nareo hoentiko andafy agny nareo mitsangatsanga andafy agny bojo ny fiainatsika ary eto zao tsika vao hiaina am'izany hoe bojo tanteraky zany. Ary raha tsy tanterako zany zaho vonanao fanamby tapahana ny tendako zaho afaka manao taratasy eny amin'ny 13 mai manao contrat tsika hoe raha tsy tanteraka zany da atao fitsaram-bahoaka ary lentana misy tampahana vozoky nao dorana amin'ny pneu matoky isa fa zaho no tena hitondra fanovana marina eto amin'ny firenena ty. Makasitraka tompolahy makatelo.